raiky amby 50 ireo mpiasa ECD ho avadika ho ELD sy EFA eo anivon'ny ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Avadika ELD ireo manana mari-pahaizana baccalauréat ary EFA kosa ireo manana baccalauréat miampy roa taona sy ireo efa miasa mihoatra ny taona. Ho ny ministry ny postra 370 ireo mpiasa na feno ny tota-taratasy ho fanovana ny fifanarahana arak'asa ny tanterana omaly ny fanaovatsy ny fifanarahana arak'asa ny ty apahany amin'izy ireo fanazavana. 370 ireo mpiasa efa nahafeno ny tota-taratasy ho fanovana ny fifanarahana arak'asa ary notanterahina omaly ny fanaovatsony ireo fifanarahana ireo. 530 ho an'ireo lasa ELD na employé longue durée. Miandry ny laharana matricule izy ireo arak'izany. Ny 30 kosa dia ho lasa EFA ary miandry ny fiverenan'ny antotan-taratasy avy amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny famitana ny soni eo anivon'ny ministeran'ny postra. Voatana arak'izany teny nomena hoy ny talen'ny fitantanana ny mpiasa na DRH eo anivon'ny ministera. Miisa 300 ny mpiasa rehetra eto anivon'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra. Ny 50% amin'izy ireo dia mitondra ny statut ECD avokoa. Nanome tokony ministra teto amin'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra tamin'ny vao natongavany teto ny hamadihana ny statut an'ireo ECD ireo ho vadika ELD sy EFA. Io no nahatonga ny savorovoro satria misy ireo izay nanakotana ny laza fa tsy ho tanteraka mihitsy izay fampanantenana andriamatoa ministra izay. Ankehitriny anefa dia efa miroso tanteraka any amin'ny fikarakarana an'ireo mpiasa 50% ireo zahay ary efa vita ny apahany amin'izay nafeno dossier sy ny fepetra dia efa vita avokoa ary efa miandry ny fahazahoany ny matricule sisa amin'izao fotoana izao. Misy ny avy eto amin'ny faritany, misy ny avy any amin'ny faritra. Ireo izay efa nahatonga ny dossier tamin'ny 370 ny andiany voalohany izay nafeno ny fepetra dia misy ireo avy any amin'ny faritany, misy ireo avy eto amin'ny faritra Antananarivo ary ireo andiany faharoa izay nafeno ny dossier ihany koa izay ho karakaraina manomboka an'io dia efa misy ny avy any amin'ny faritra. Tsy misy izany ny fanavakavahana fa izay nafeno ny dossier rehetra na avy ato amin'ny faritra, faritany Antananarivo na avy any amin'ny faritany dia tonga dia efa natao avokoa. Na izany aza nefa dia nanome fanamariana ny ao amin'ny CDE na ny contrôle des dépenses engagées eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa tsy maintsy mandalo ELD mandritra ny fotoana tsy voafetra ireo ECD na havita taona raha toka izy ireo ka tsy manana mari-pahaizana ankoatra ny baccalauréat. Miisa 300 ireo mpiasan'ny ministeran'ny postra manerana ny losy.